Dia faly miarabantsika tsirairay avy indray any atokantrano any manaraka an'izao fandaharana miomana iona amin'Andriamanitra ao izao. Tamin'ny farany teo tsika izantsika hatrany ny fampianarana momba n'le resaka fanamasina. Le rahantsika tamin'ny farany teo hoe ny fanamasina dia omen'ny tompo an'izay olona nibebaka marina, izay olona tena hoe niala tamin'ny fahotany marina ary nanaiky an'i Jesosy tompo. Ny fanamasina dia omen'ny tompo an'izay mangataka sy ho an'izay mankatoa ny tenin'Andriamanitra. Dia manome hery ny fanamasina avy eo ahafahana manohitra ny fahotana rehetra ary mahafahana tonga vavolombelon Jesosy. Mbola ao amin'le asan'ny apôstôly toko voalohany 15 foana no niraisitsika hatramin'izao hoe azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanamasina ao anatinareo. Eo vavolombelo koa Jerosalema, Jodia, Samaria rehetra amin'ny farany tany, zany hoe mandra-piavin' Jesosy dia io fanamasina io. Ary io fanamasina io dia ny fanahany ray, fanahan' Jesosy mitoetra ao anatin'izay zanak'Andriamanitra marina. Ary zay lazainy hoe fandraisantsika koa tamin'ny heriny hoe tranon'ny fanahtsika, tempolon'ny fanamasina, Andriamanitra tsy mitoetra ao amin'ny tranony natao tanana fa mitoetra ao anatin'ny olombelona izay nanaiky an'i Jesosy izy. Dia mbola toizantsika ihany izay resaka izay hoe ny fanamasina, hoe nresantsika tamin'izay zany ahoana ny azona ny fanamasina ary inona ny fiantraikan'le fanamasina avy eo. Raha mijery koa tsika amin'ny asan'ny apôstôly, rehefa avy nitory ny tenin'Andriamanitra Petera, iny tao aorianan'le nitenenan Jesosy. Zany hoe hitantsika eto ny fahamarinany tenin'Andriamanitra, hitantsika eto ny fahatokian'Andriamanitra hoe mitana ny teniny izay nilazainy izy, mitana ny teniny izay lazainy Jesosy, satria Jesosy niteny hoe aza mihetsiketsika ao amin'ny efitra ambony ambara-panafina hery ianareo avy any ambony. Ary Jesosy niteny avy eo azo hery ianareo ilatsahan'ny fanamasina ao anatinareo amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany 15. Dia tonga tokoa ny fanamasina, asan'ny apôstôly toko 2, ary dia nitory tamin'ny hery sy ny fahefan'ny Petera ka maro ny olona resy lahatra dia nanontany hoe inona ary ny tokony ataonay. Dia nilatsaka tokoa ny fanamasina tao amin'ny Petera zany, ary tsy Petera ihany fa ny olona maro be. Ary tamin'ny andron'ny Pentekosta dia maro ny jiosy izay nivahiny tany Jerosalema, izay samy hafa fiteny izy rehetrarehetra, kanefa nahita ny apôstôly, hoy ny voalaza ao amin'ny baiboly hoe nilaza ny fahagagana sy ny fahatsaran'Andriamanitra izy ireo tamin'ny fiteniny tsirairay avy. Vokatra ilay fanamasina nilatsaka tao anaty, nitana ny teniny Jesosy Kristy ary tanterahany izay nilazay. Fa mila mahatoky tsika ary mila maharitra hatramin'ny farany. Ho anao tsirairay avy izay manaraka an'izao teny izao ihany koa, izay efa teny nomeny tompo anao, teny fampanantenana nomeny tompo anao, dia mitana ny teniny izy, fa tsy maintsy tanterahany zany amin'ny fotoana mamety azy, fa izy no mpanjaka, izy no tompo, izy no mifezy ao rehetrarehetra izao, ary ny zavatra rehetra dia ataony tsara amin'ny fotoanany avokoa. Ao amin'ilay asan'ny apôstôly amin'izay jerentsika, avy nitory teny Petera amin'ny toko 2 amin'ny asan'ny apôstôly, dia nanontany ny olona inona ary ny tokony ataonay. Dia hoy Petera amin'ny toko 2:15 hoe mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo ho famelana ny helokareo. Dia ianareo andray ny fanamasina, andray ny fanomezana dia ny fanamasina. Zay zany mbola toy an'le teo ihany zany hoe ahoana moa zany azona ny fanamasina. Tsy azo ny olona rehetrarehetra io, tsy azo fotsiny io, tsy azon'izay hoe mianatra be sy manam-pahaizana be sy manam-pahalalana be sy mahalala ny tantara sy mahalala ny zavatra rehetra ny fanamasina, fa ny fanamasina omenan'izay olona nibebaka. Dia zay nilazainy Petera, fandraisana tamin'ny heriny ihany moa zay hoe mibeba ianareo ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo ho famelana ny helokareo, ary anareo andray fanomezana dia ny fanamasina. Zay ny fanomezana. Zay lazaiko teo hoe mandra-piavin' Jesosy dia sarobidy io fanamasina io, satria io fanamasina io no mitarika antsika hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Io fanamasina io no manamasina antsika, io fanamasina io no manome hery antsika, io fanamasina io no mitahiry antsika hatramin'ny farany, ahatonga antsika ho tafiakatra rehefa tonga eny amin'ny rahaolandry Jesosy Kristy. Dia zay lazainy hoe mibeba ianareo ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Zavatra anankiray zany rehefa tenenin'ny tompo, tenenin'ny ten'Andriamanitra, rehefa nibebaka ny olona dia asehony ampahabe maso manoloana ny vavolombelona maro fa matiny amin'ny fahotana izy ary nitsangana tamin'ny maty velona amin'ny fiainam-baovao ao amin'i Jesosy. Izany hoe izay le batisa tiako zaraina amintsika eto, izay zavatra izay hoe tenin'Andriamanitra zany. Misy fampianarana nampianarana antsika tany hoe atao batisa ny zaza dia 5 taona 7 taona dia atao batisa dia asiana le rano kely eo amin'ny loha.
fa raha mandinika tsika ny tenin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany dia ny hitantsika ato ny olona natao batisa dia ny olona ny bebaka marina, ny olona nanaiky an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy. Ary hoy ny any Petera ao hoe ny batisa dia fitadiavana fieritreretana tsara amin'Andriamanitra, zany hoe fitadiavana fieritreretana tsara amin'Andriamanitra ny antony anaovana batisa. Ary ny zazakely tsy mitady fieritreretana tsara zany, satria ny zazakely mbola tsy manapa-kevitra, tsy mbola lehibe, tsy mbola manana an'izany hoe mitady fieritreretana tsara zany. Dia zay ny zavatra tiana zaraina amintsika hoe tsy ady hevitra ary tsy resaka be momba an'izay ahako, fa ny batisa araka ny tenin'Andriamanitra dia olona ny bebaka, olona lehibe, olona nanaiky an' Jesosy ho mpamonjy amin'ny fiainany, niala tamin'ny fahotany ary nijoro vavolombelona amin'ny alalan'ny batisa dia alentika any anaty rano izy. Dia rehefa milentika any anaty rano izy dia mitsangana izy avy eo. Kolosianina toko 7 afaka vakianao, Romanina toko 9 afaka vakianao, manambara ny amin'izany fa izay no batisa zany araka ny tenin'Andriamanitra, araka ny Baiboly. Jereo Jesosy rehefa alohany andraisan'ny asany, anaovan'ny ministerany dia natao batisa Jesosy. Jesosy ilay tompo, ilay mpanjaka ny mpanjaka, nanaiky natao batisa ary natao batisa araka ny tenin'Andriamanitra satria nalentika ary natsangana avy eo. Zany ny zavatra nataon'i Jesosy. Raha mpianatra Jesosy tsika, raha zandriny Jesosy marina tsika, dia zany no ataontsika, zany hoe batisa alentika izany. Tahaka izany koa rehefa mijery tsika ataon'ny asan'ny apôstôly i Saoly, lay mpanenjika ny fiangonana, lay atao hoe nanana fahaizana momba ny lalàna rehetra, fa rehefa niona tamin'i Jesosy ary tena nidaraboka tamin'ny tany, dia rehefa nesorony ny tompo ny kirana tamasony, dia tonga Ananiasy ny teny taminy, nilaza ny amin'ny famonjena sy ny amin'ny famarinana, dia natao batisa Paoly, natao batisa Saoly, lasa Paoly, ary nanaovana batisa Saoly Paoly dia naletika tanaty rano dia niakatra ihany koa avy eo. Zany ny tenin'Andriamanitra zany hitantsika zany ao anatin'ny asan'ny apôstôly ao. Zavatra anankiray ihany koa i Filipo rehefa nitory teny tamin'ilay tandapa Etiopianina ka nanazavany tao amin'ny Isaia toko 7:50 ka voakasika tao am-poniny amin'ny Jesosy sy ny fitiavany sy ny famonjeny, teo no eo izy dia natao batisa avy hatrany ary any amin'ny dezera, any anefitra no asian'Andriamanitra rano, satria izay ny sitrapon'Andriamanitra dia nanaovana batisa, dia natao batisa avy hatrany ilay tandapy Etiopianina, teo no eo dia natao batisa avy hatrany izy, teo no eo. Mbola manohy ihany zany dia resaka izay hoe teo no eo izy dia natao batisa, zany hoe misy iray miteny afaka efa-bola ianao atao batisa, afaka enim-bola ianao atao batisa, fa raha ny tenin'Andriamanitra ny jerena dia tsy nampiandrasina ny olona, fa rehefa tena nibebaka izy dia natao batisa marina izy ho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Zany zavatra hitantsika ato. Kornelio rehefa nivanginy Petera ka nitory teny Petera ary nilatsaka ny fanamasina dia natao batisa Kornelius ny tao amin'ny ankonany. Olon-dehibe daholo zany, olona natsiaro teny zany, olona natsapa teny zany, ary nanana fanapa-kevitra ny bebaka marina dia natao batisa. Zany hoe zay koa ny antoka, satria miresaka ny fanamasina tsika dia tsy azo odiana, tsy azo avela fotsiny zany hoe resaka batisa zany, fa zany ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe natao batisa izy ireo. Fampianarana taty aoriana zany hoe batisa ny zazakely zany, fa raha mijery tsika amin'ny Baiboly tsy misy an'izany. Raha olona no antaninao dia resaka efa fandikiana zay voasoratra ao no lazainy, ohatra hoe natao batisa tamin'ny Mosesy, natao batisa tamin'ny Mosesy, tamin'ny Mosesy zany, fa tsy Mosesy ny resahana fa Jesosy, ary Jesosy dia natao batisa olon-dehibe. Misy koa ny teny hoe Kornelio tao amin'ny ankonany, mety nisy zazakely tao, mbola mety zany fa tsy hoe tena nisy, fa ny zavatra voalaza dia olon-dehibe hatrany no natao batisa, ary zava-dehibe io, tsy mahavonjy anefa io. Misy ny olona natao batisa avy eo ny fahadalany sy ny fahotany ihany no mbola ataony, fa tena hoe fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra io, dingana anankiray fa tsy hoe tanjona, fa dingana anankiray azona ny fanamasina. Ohatrany hoe mivalapatra kely amin'izay satria tena tiana ho zaraina amintsika izay, tiana hampahafantarana antsika izay, mba hiala le kirana masotsika, hiala izay fampianarana voatolotry ny ray aman-dreny sy ny olona rehetra tany aloha tany, fa raha tena mijery amin'ny maso tsy miangatra hoy fiteny azy ao anatin'ny tenin'Andriamanitra tsika dia olona lehibe natsapa-tena natao batisa. Ny zazakely tsy mila atao batisa, hoy Jesosy hoe avelao ny zaza anatona fa anto azy ny fanjakan'ny lanitra, raha tsy miverina tahaka ny zazakely nareo tsy mahazo
miditra ny fanjakan'andro fa fampianarana taty aoriana taty amin'ny taonjato taty aorindrina tao aoriana naterahan'ny fiangonana no napetraka hoe andao atao batisa ny zazakely fa tsy hay ireo rehefa maty na makaiza na makaiza fa hoy Jesosy raha tsy miverina toy ny zaza ianareo tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Dia tia zaraina amintsika izay ny hoe batisa ihany koa batizo amin'ny teny grika dia hoe immersion na hoe aletika, zany hoe aletika misy le olona dia rehefa miletika izy porofony fahafatesany amin'ny nofo iny dia rehefa mitsangana izy mitsangana fiainam-baovao. Tia zaraina amintsika izay tia atitranterina izay fa zany ny fahamarinana, zay ny tenin'Andriamanitra hitantsika ato. Nankatoan'izay daholo reo. Jesosy natao batisa, Saul natao batisa, ilay tandapy Etiopiana natao batisa, Cornelio natao batisa, ny olona ny bebaka le 3 arivo ireo natao batisa ary natao batisa naletika tanaty rano dia natsangana avy eo. Izaho ihany no batisa araka ny tenin'Andriamanitra, batisa ny fiangonana zanak'Andriamanitra ao amin'ny epistily ato amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia hoe anisan'ny tena voakasika izany ene ianao, aza manamafo, aza miziriziry amin'izay zavatra tsy nety teo aloha, izay fampianarana natolotry ny fomba fivavahana tany aloha, fa ekeo fotsiny Jesosy, maneke fotsiny izay hoe fankatoavana teo. Anisan'ny fandavanao zany raha tsy manaiky ianao ho atao an'izany ary dia tsy toetra ameno anao ny fanamasina, fa tena hoe andresy lahatra anao ane izy, hikasika anao ane izy ny amin'izany. Fa zay ny anisany anankiray ary nilaza an'izay Petera tao aoriana ny latsahan'ny fanamasina ary feno ny fanamasina Petera ny teny hoe dingana voalohany aloha dia mibeba ianao, rehefa nibebaka ianao dia mizorova alovolombelona amin'ny alalan'ny batisa, dia rehefa aveo andray ny fanomezana ianao dia ny fanamasina. Zay zavatra dingana telo zay mila tazona, mila atao hamenonanao. Dia tiako zaraina aminao zany, anananao ny fahamarinana, mankatoava fotsiny, tsotra be ao amin'ny Jesosy, ary dia batisa zany tsy mila diplôma, tsy mila sertifika, tsy mila sakafo be, tsy mila fety avy eo, tsy mila an'izany, tsy zany ny voasoratra ato. Fanjava-dehibe dia ianao niona tamin'i Jesosy, tafiditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra ary manao ny sitrapon'Andriamanitra. Anafaka anao fombafomba mpivavahana sy ny fampianarana rehetra izay natolotra tany aloha kanefa tsy araka ny tenin'Andriamanitra ny ny tompo ny fanamasina nazavanao amin'izao fotoana izao. Ny faharoa, ny fanamasina dia azo amin'ny fitokanana miaraka amin'i Jesosy, azo amin'ny tena hoe ianao rery ary tsy miaroaro amin'izao tontolo izao, manoka tena ho an'ny tompo, dia izany ny azonao ny fanamasina. Satria rehefa jerentsika zao ohatra Petera fotsiny zao ohatra andraisitsika. Petera rehefa niaraka tamin'i Jesosy 3 taona teto tany niaraka tamin'i Jesosy izy, efa teo foana niona tamin'i Jesosy, niaraka tamin'i Jesosy, fa nitoetra ny Petera mbola betsaka ny mila novaina, betsaka ny mila nahitsy, mandra-pahatonga fanamasina teny hoe nanova azy. Petera olona mahery raha, olona tena narisika zany Petera zany, ary niaraka tamin'i Jesosy foana zany 3 taona sy tapany, fa any Petera mbola misy sabatra, satria nahoana rehefa le hosamborony Jesosy mivoaka ny sabatry Petera, mbola tao amin'ny aranofo hatrany izy. Petera rehefa niaraka tamin'i Jesosy dia Petera anisan'ny hoe za tsy hivadika aminao mihitsy, nefa rehefa tena tonga ny fanenjehana dia mivadika Petera. Fa izao anefa rehefa tonga ny fanamasina, nandrotsaka ny fanamasina ny ray Jesosy Kristy nitoetra tao amin'ny Petera ary nandrakotra amin'ny Petera, tsy natahotra intsony Petera, tsy nanao kanosa intsony Petera, tsy niahotra intsony Petera. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 4, ny asan'ny apôstôly toko 5, rehefa nisitran'ny Petera, tsy Petera ary moa nanasitrana fa Jesosy nanasitrana, fa Petera nampiasainy tamin'ny alalan'ny fanamasina. Rehefa nisitran'ny Petera sy Jaona lay marary ny paralysisa teo vavahadiny tsara endrika ary nitsangatsangana, nialona ny fariseo, nialona ary dia nisambotra amin'ny Petera sy Jaona hoe ino ty ataonareo ty, fa aza mitoritory ny anaran'i Jesosy io. Ary Jesosy i Petera rehefa nitory teny amin'ny asan'ny apôstôly toko 2, dia Petera tena teny mihitsy hoe nivonoanareo Jesosy, ianareo ireo namonan'i Jesosy, ary ianareo ny mafo namonan'i Jesosy. Tena sa Petera ny teny fa tsy niampitahotra intsony, satria nahoana feno fanamasina izy, tao amin'ny fanamasina ary dia niova izy, tsy natahotra izy, tsy niahotra izy. Ary rehefa nirarana izy dia hoy izy hoe tsaraonareo ao mason'ny olona, fa zay hozy izy dia tsy maintsy miteny zay lazainay. Hoy Petera hoe Andriamanitra tsy maintsy ekena mihoatra noho ny olona. Ary tahaka izany koa ny Paoly, rehefa niteny Paoly dia hoy Paoly hoe olona va no ilako fity sa Andriamanitra, fa raha mbola mila sitraka aman'olona dia tsy mpanompon'i Kristy. Izany hoe io fanamasina io manovy ny kanosa lasa sasa
ao amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsy manaonao foana koa nefa tsy manao barofo koa nefa fa tena hoe lasa samy tory an' Jesosy, samy manambara an' Jesosy. Ny matahotra lasa miala ny tahotra fa feno fahasahiana manambara an' Jesosy. Ny malahelo lasa faly rehefa feno ny fanamasina satria anisan'ny vokatry ny fanamasina dia ny fitiavana. Ny olona makahala, tezi-dava, kizitina, olona tsisy fitiavana rehefa feno ny fanamasina dia lasa feno fitiavana satria vokatry ny fanamasina dia fitiavana ihany koa. Zany hoe io fanamasina io tena ilayntsika, manova antsika io, mitarika antsika io, manova antsika io. Tahaka izany repetera lazaiko teo, Stefanina koa rehefa feno ny fanamasina dia tena nitory tamin'ny hery sy ny fahefana. Ary ny hafaran'ireo nge tsy voasoratra atao Baiboly fa ny hafaran'ireo ara-tantara dia maty martiry daholo ireo, zany hoe nivonona noho ny anaran'i Jesosy, tsy niala ntsony satria nahoana hoy Jesosy hoe aza matahotra izay mamono ny tena kanefa tsy mahavita mamono any fahaverezana, fa matahora izay sady mahavita mamono ny tena no mahavita mamono mitondra any fahaverezana. Zany hoe tsy natahorandry Paoly, tsy natahorandry Petera, tsy natahorandry Jaona intsony, zany hoe ho faty amin'ity nofo ity zany. Satria taharovy fa ity nofo ity tsy andova amin'ny fanjakan'Andriamanitra mihitsy ity. Korintianina voalohany toko 12, tsy andova amin'ny fanjakan'Andriamanitra ity fa nofo vaovao ny andova amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary zay no mahatonga amin'ny Paoly arasanteny hoe fahafatesana no azoky tompony. Satria nahoana tsy natahorany ny vatany hoe ho faty. Satria nahoana rehefa maty izy dia lasa any amin'ny tompo, varavarana fotsiny, lalana fotsiny ho any amin'ny fiainana manak'izay ny fahafatesana. Noho ny fanamasina raha manana an' Jesosy, feno an' Jesosy dia hoe fahafatesana ao nazoky tompony. Ny fanamasina dia azo ao aorianany, ao anatin'ny fibebano, anatin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Ny fanamasina tsy azo amin'ny hoe misy menaka avy any Israely, menaka spesial avy any Afrique du Sud, tsy misy an'izany. Fitaka zany, fampianaran-diso zany, ary mitarika ho any fahaverezana zany, ary mampisy fanahy mamitaka. Fa tandremo, fa tsisy an'izany hoe bisopa sy sisa zany mitandremo fa misy ny fanahy mamitaka, misy ny tena mpanompon'Andriamanitra, ary tena matahotra an'Andriamanitra, feno fahamasinana, feno ny fanamasina. Raha mametra tanana aminao izy dia mandray ny fanamasina ianao. Fa tandremo koa fa hoy Jesosy hoe misy no avy eo aminareo izay misarona volon'ondry fotsy nefa ambody izy ao anatiny ao, zany hoe mpamina sadoka, mpampianatra sadoka, ka motandremotsika fa maro be izy zao eto amin'ny firenena, eto Madagasikara, avy any Israely, avy any Afrika Atsimo, avy any amin'ny toerana maro tsika karazany any, dia misy menaka avy any Israely, menaka vao milahatra daholo indray an'izany. Aiza ho aiza atao amin'ny Baiboly misy an'izany hoe andray ny fanamasina izy dia ny fanamasina azony avy amin'ny ametrahana menaka avy any Israely na avy any Afrika Atsimo na tonga avy any lehibena antoko-pivavahana dia anosotra olona eto. Nefa ny vonony ahafantarana ny azy hoe jerenao le olona mbola anatin'ny filana zao tontolo zao, mbola anatin'ny fitiavana zao tontolo zao, mbola ao anatin'ny rehaka momba zao fiainana zao, tsy misy fitiavana, tsy misy fanetretena, tsy misy fahalemem-panahy, tsy misy vokatry ny fanahy. Ko lazaina amintsika fa ny azona ny fanamasina dia ny fanetretena, ny fibebahana, ny fanekena an' Jesosy Kristy ho mpanjaka, ary mitandremany amin'izany hoe menaka aviatsy zany sy ny olona manositra an'izany, fa azy ao anatin'ny olona ihany no ampitainy. Ka raha fanahy maloto sy fanahy mamitaka anao no ampitainy any aminao dia lasa ho any aminao koa zay. Fa mila miambina, mila mitandrina antsika. Fa hoy ny tompo ao amin'ny Luka toko 7 hoe Andriamanitra avy eo izy tsy amerariny ny olom-boafidiny izay mitaraina amin'ny andro manalina, ary moa hitaretrehitra va izy, lazaiko aminao izy fa ifo izy amerariny tokoa izy. Zany hoe anao rehefa mitaraina andro manalina hoe anana ny fanamasina, ho fenona ny fanamasina dia omena anao zany rehefa mangataka ianao, omeny tompo anao zany, mamangy anao izy. Hoy izy hoe raha ianao rehefa hivavaka mirindrina ao amin'ny efitra mangingina, ny raha mahita ao mangingina no amaly anao. Ary koa ny ato amin'ny Luka toko 2 andininy 2 dia manao hoe fa iza moa aminareo izay ray raha angatahany zanamofo no hanome azy vato, ary raha angatahany hazan-drano no hanome azy mena rano ho solon'ny hazan-drano, ary raha angatahany atody no hanome azy maingoka. Koa raha ianareo na dia ratsy aza malala hanome zavatsoa ny zanakareo, tsy maika avy ny ray izay any an-danitra no hanome ny fanamasina ho an'izay mangataka aminy. Manome ny fanamasina ho an'izay mangataka aminy ray raha mangataka ianao. Fa tsaroa fa io fanamasina io tompo kase raha vao tsisy an'io fanamasina io
tomboka se tsy ho tafiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsika ohatrany hoe taratasy alefa makany amin'ny paosy makany ivelany raha vao tsisy kase amin'ny paosy iny tsy tafita mihitsy iny avy eto Madagasikara makany a Frantsa ohatra na Kanada any amin'izay ale tahaka izay koa tsy ho tafiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra mihitsy ianao raha tsy feno fanamasina raha kofa amin'ny fanamasina vao isy tombo-kaseny fanamasina dia tiana zaraina aminao zay hoe ny azonao an'izay nefa dia le asan'ny apôstôly toko faharoa teo hoe mibebaka atao batisa mandray fanomezana ny fanamasina ary azonao ao amin'ny tompo zany fa tsy amin'ny atoko-pivavahana na atoko-pinoana na amin'ny olombelona zay ny tiana zaraina aminao ary ho mpanompo mpakatoa ianao azonao ny fahasoavana azonao hiakatra ho any an-danitra rehefa ho avy Jesosy ho azy ny voninahitra amen.